Isokatra androany ka hatramin'ny fa-17 ny volana Martsa 2024 izao indray ny andian'ny faharoa amin'ilay lalao fifaninanana ankira RTL Musique Star izay karakarain'ny Trace TV sy ny RTL Madagascar. Fanampanazavana mahakasika azy indrindra retin'ny namana Norbela Rakotomalala. Loka goavana fivanianana any Atlanta Amérique miaraka amin'ny Kerry Hilson. Kitany muzika R&B américaine no atolotry ny Trace TV sy ny RTL ho an'ny mpandresy amin'ilay faninanana RTL Musique Star. Tsotra ny fandraisana anjara ary misokatra ho an'ny mpanjifa RTL rehetra. Ilay izany ohatran'ny hoe fifaninanana hira miaraka amin'ny RTL dia ilay izy manao enregistrement par téléphone miantso amin'ny 414 zany dia ireo le ankizy dia tsy tsara direct an'ilay olona mivatana fa tsaraina le feon'ilay olona. Ho an'ny mpifaninana avy eto Madagasikara dia ny 15 aprily no ataon'ny famaranana ka izay mpifaninana 5 tsara feo indrindra no hiatrika ny famaranana hiady ny tapakila iray andehanana any amin'ny faninanana panafricain izay atao amin'ny fahaenina volana May 2024 any Nigeria. Firenena 10 eto Afrika no hiatrika io famaranana lehibe any Nigeria io de Gabon, RDC, Kenya, Malawi, Zambie, Niger ary Tanzania sy Ghana. Nambaran'Andriamatoa Meksan Bekangibata le général-ny RTL fa natao hitrandrahana tanora kitan'ny mozika ty Afrika ity faninanana ity ko isan'izany ny eto Madagasikara. Tamin'ny andiany voalohany dia teratany malagasy tamin'ny alalan'ny Natasha Beatrice no nandrombaka ny laharana fahatelo raha ilay tanzaniana kosa no nahazo ny laharana voalohany. Eny ary tompoko lahy sy tompoko vavy dia izay indray ny masakazana tolotra ho antsika tamin'ity takariva ity. Saoranao tany tokantrano tany naharitra nijery hatramin'ny farany fotoana ny fampahalalam-baovao ifamin'ny fotoana eto indray antsika ry mijery azy any ho an'ny rahampitso indray. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy.